Jesosy mbola misaotra betsaka anao zay Jesosy fa mbola hianatra eto an-tongotrao indray. Jesosy aza velanao very fotoana eto fotsiny zay na andeha amin'ny fahazarana ka ho tonga eto fotsiny fa aoka tsy hiverina aminao ny teninao ka tsy miasa mahatanteraka ny sitrapony rehetra ahazaka ny ainay Jesosy malala. Dia mangataka zay Jesosy malala, aoka tena ho mpiaino-pakatoa zay fa tsy ho mpiaino-panadino, ary aoka ilay teny afafinao atao aminay Jesosy dia tena hoe hitondra fruit be dia be eo amin'ny fiainanay. Dia mangataka koa zay Jesosy malala mba tena hoe ho lasa fiainanay zany teny zany, aoka amin'ny fifatohanay rehetra ho eo aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Maza ho toerana daholo tompoko. Ya, azafady indrindra. Jaona toko 12 andimy fahafito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny mankorory ny fanahiko ary ahoana no lazaiko, raha eo vonjeo aho afaka amin'ity ory ity, nefa izao ny haviko ho amin'ity ory ity. Jesosy ny teny amin'io dia Marka toko 14 andimy fahaenina amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy, abaraiko eo ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ty kapoaka ty, nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao. Amen. Sekoly Famahana olantsika androany. Amen. Mivany olana rehetra. Amen. Teo am-panatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra dia niatrika olana koa Jesosy, satria amin'ny maha Jesosy amin'ny manofo azy dia tsy te hiatrika izy, fa nangataka tamin'indrainy izy le niteny vakintsika teo, raha sitraka ao izy dia esory amiko ty kapoaka ty. Inona le kapoaka tiany Jesosy nesorina taminy dia le amin'ny teny frantsay izy dia hoe coupe du jugement na coupe de la colère de Dieu, satria Jesosy tsy maintsy hisotro ny fahotantsika rehetra dia ho tafasakaka amin'indrainy izy, dia tsy tatony loatra zany hoe ho tafasakaka amin'indrainy zany, dia nengavy izy hoe raha eo raha sitraka ao izy dia esory amiko ty kapoaka ty, fa aoka tsy ny sitrapokony atao fa ny sitraponao. Amen. Tsy maintsy hosotrony anefa zany satria ny sitrapony indrainy dia izao niatanteraka ny famonjena asy ianao, araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko 7:7 manao hoe, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Nampangina ny feo tao anatiny Jesosy, nampangina n'le hoe za tsy te hanao an'le sitraponao iny le hisotro ny kapoaka, fa aoka hozy izy ny sitraponao no tanteraka. Misy fotoantsika ampandalovin'Andriamanitra tranga isan-karazany, tsy voatery hoe mety amin'ny nofontsika, ary tiantsika andosirana araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe indraindray mety mihevitra tsika hoe manana an Jesosy dia tsisy olana intsony. Non, tsy izay le izy, fa manana an Jesosy ianao vao maika hiatrika olana, fa zao mihoatra no mipandresitsika amin'ny alalan'le tiantsika. Amen. Zao ny eto amin'ity tany ity tsy ny sitrapontsika no atao fa sitrapon'Andriamanitra. Raha ohatra tsika tena hoe zanak'Andriamanitra dia izao voalohany indrindra tsy tokony hitsaokolana, fa roa manaraka izany misaoka amin'ny zavatra rehetra, manaraka izany manontany foana hoe inona ny sitraponao ao anatin'izao Jesosy. Amen. Diso zany tsika rehefa mihevitra hoe
tsy misy olana tsony a rehefa manompo an'Andriamanitra. Ary diso koa tsika ka mieritreritra hoe Andriamanitra mpivalide sy mpanao ny sitrapontsika. Non, tsy ny sitrapontsika no atao eto fa ny sitrapony. Amen. Tonga eto an-tany zao sy anao a anaraka azy a anao ny sitrapony a ary anao zay asainy atao. Amen. Raisitsika ny eo amika toko 9:9 manao hoe ry olombelona efa naseho anao zay tsara zay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany. Ny anao ny marina sy ny ho tia famindrapo ary anaraka an'Andriamanitra ny fanetretena. Amen. Zavatra kely reo a nefa zavatra be. Amen. Matthieu toko 4:4 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany raha misy olona ta hanaraka aoka izy andany tenany sy hitondra ny azy fijaliana ka hanaraka fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia havery azy ary na iza no havery ny ainy no ny amiko dia azo izany. Amen. Kristianina mpianatra Jesosy zanak'Andriamanitra zany tsika fa zao mila manahaka an Jesosy, manaraka an'Andriamanitra, manahaka an'Andriamanitra tsisy fepetra. Tsy hoe amin'izay tiantsika ihany dia mety fa na inona asain'Andriamanitra atao dia tokony atao. Olana be amin'izao vanim-potoana izao a betsaka ohatra fotsiny ianao hoe makao amin'ny tribunal dia hoe betsaka ny fisaraham-panambadiana. Eny fa na dia eo amin'ny tokantrano kristianina ary, eny fa na dia eo amin'ny tokantrano mpanompon'Andriamanitra ary, betsaka ny fimonomonomana, betsaka ny fikomina, betsaka ny adilahy, betsaka ny zavatra be dia be mitranga amin'izao fotoana izao. Dia izao misy olona eny fa na tsika kristianina ary mitsoaka sy mandositra an'ireny situation ireny. Ka vao misy ny olana dia elao aloha misy olona tsy azokazonao dia ohatrany tsy mety amiko iny olona iny, ohatrany tsy mampilamina zany iny olona iny. Dia zao rehefa hoe mitady izay mampety ny fiainantsika foana tsika na amin'ny olona fréquententsika na amin'ny situation amin'ny tranga misy a dia hoe tsy mety amiko zao fa tsy ekeny saiko dia lasa ianao mitsoaka. Dia zao teraka manomboka teraka eo a fitsitokotokona satria za hialeto a fa za andeha amin'izay olona hiaraka amin'izay olona mitovy firehikevitra amiko, za andeha hijery ny olona mety amiko fa tsy andany andro amin'ny olona manome laginina. Dia manomboka ny fifampitenenan-dratsy, manomboka ny adilahy, manomboka ny fifanakatsiana tadidio anefa fa von'olona daholo zany eo amin'ny mason'Andriamanitra. Nisy fotoana zao tamin'ireny zava-nisy nafanafana teny amin'ny firenena ireny dia zao za efa miezaka foana amin'Andriamanitra hoe Jesosy ataovinao impartial zany hoe tsy maka hetsy na tsy maka roa satria ny tianao ahitana anahy dia eo amin'ny position an'ny olona mitondra mambavaka na iza ary mifona ho an'ny rehetra. Dia manadio ny foko eo amin'Andriamanitra kanefa zao nisy vesatra tato anatiko tsy nety niala. Tena hoe navesatra tsy izy tsy resaka hoe miandany etsy na miandany roa fa misy vesatra malahelo ny fireneko a, malahelo ny vahoaka malagasy a. Dia Jesosy esory zany, esory ato anatiko izany vesatra zany. Dia izao ny zavatra tsapako niteny tamiko Andriamanitra, non tsy esoriko ao anatinao le izy fa za mihitsy nametraka an'le vesatra ao aminao mba hampatonga anao honena ny firenenao, mba hampatonga anao hivavaka androso hivavaka kokoa, hi-intercéder an-tany eo amin'ny lanitra. Amen. Misy fotoantsika mangataka amin'Andriamanitra, Jesosy esory ty situation ty, esory amiko ty olona ty fa tsy mety amiko. Jesosy ovay zao. Non, zay no nangatahan'Andriamanitra amintsika. Zay no ananganan'Andriamanitra antsika eo amin'ny toerana io. Mety ianao ao tokantrano, mety ianao ao am-piasana, mety ianao ao am-pianarana, mety hoe misy fanoliana, mety ianao na eo amin'ny fanompona, mety ianao le ahilika foana, mety ianao le hoe mangina aloha fa iny ihany na mety ianao le misy fosafosa ny ambadika any akatsiana. Dia zao
tsy kaolanao ny hoe jesosy efa tsy tiany olona leto a zany a dia aleo andeha any amin'izay tiana ka Andriamanitra manalanao dia mety zay fa tsy ianao manala ny tenanao fa matoa ianao mbola apetraka an'Andriamanitra eo dia ianao zany le ray ijogo amin'ny banga ampiova ny zavatra rehetra. Amen. Zay mampatonga an'Andriamanitra mandefeka na ny amin'ny tsikakiny aky miarety fa zay miaka tramiko nge miaka manam-boninahitra amiko fa ka ohatra tsika mbola imonimona hoe tsikakiny Jesosy ny atao amiko tsikakiny zao Jesosy zao ve dia mba famakiny za mba manompo anao ihany inona ka ny zavatra io nefa ianao no nandrasan'Andriamanitra hitondra mbavaka satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo hoe fais du Seigneur tes délices aussi et il accomplira les désirs de ton cœur. Rehefa ohatra ianao manao zay tian'Andriamanitra rehefa ohatra ianao tonga malala an'Andriamanitra dia ninona zavatra iriny fonao dia taterahan'Andriamanitra. Tianao afaka amin'ny firenenao dia zao aza miantoko etsy na miantoko ery aza manaratsy etsy na manaratsy ery fa zao mivavaha amin'Andriamanitra. Amen. Matthieu 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao tokoa manko ny tenin'Andriamanitra amintsika. Na fehezina ety ambony tany dia fehezina any an-danitra ary na inona vahanareo ety ambony tany dia vahana any an-danitra. Amarana koa azy hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa nisedrany Joba dia rehefa niaiky ny fahotany teo amin'Andriamanitra izy Andriamantsika be famindrapo na dia be monomonina ary Joba na feno fanomezantsiny an'Andriamanitra ary izy na dia nangidy ary izy dia zao hitan'Andriamanitra ohatrany hoe marina indrindra izy. Lehilahy marina ny fahitan'Andriamanitra ny Joba nefa ianao ka mamaky ny tantarany rehefa nandalo setra izy monomonina izy tamin'Andriamanitra dia zao ny teny tamin'ny Andriamanitra mivavaha le sakaizany anankitelo ny voamaika ny torabato azy rehefa nisedra dia rehefa tratra ny sedra Joba dia zao mivavaha ozy izy ho an'ireo sakaizanao ireo miintersediava amin'ireo sakaizanao ireo le sakaizany tsangako fahavalonao le sakaizana nentsika anao rehefa nanaiky Joba dia nody ny fiadanantsika tsy mitoetra eo amin'ny situation tsy mitoetra eo amin'ilay olana misy androany tsy mitoetra eo amin'ny tantaran'ny firenena izay mitranga fiadanantsika ao ambadiky ny fanekentsika sy ny fankatoavantsika an'Andriamanitra. Amen. Tadidio tsara ao amin'ny Romanina 5:7-20 manao hoe fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatraka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Amen. Miandry anao ny zavatra rehetra. Andaontsika anao zanak'Andriamanitra fotsiny. Andaontsika anaiky ho tarihan'Andriamanitra satria hozy izy ny voasokatra hoe zay tarihiny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Fa rehefa mety tsika ka rehefa manaiky hiaritra tsika na dia ohatrany hoe haningotra ny aintsika ary mbola tsy maningotra ny aintsika ohatrany tamin'i Jesosy ange ny zavatra mitranga fa le ampipokely ato le gekely le gokely ny voatotoana dia zay ny tsy anekentsika fa rehefa manaiky tsika Jesosy mety ary hitondram-bavaka ako anaiky ako any amin'izay hitantananao hiaritra tsy maninona izany ahilika izany tsy maninona izany hitenenandratsy izany tsy ezaka akoriny namaky tena tsy ezaka akoriny anao na inona hoe zany tena izy fa ianao no aoka aneo anany zavatra rehetra miandry ny fanehoanantsika tsika tsy miseho fa tsika aseho ary tsy asehon'olona aza miandry fanehoan'olona mitady approbation amin'olona hoe izy kosa ny aloha non miandry an'Andriamanitra tsika aneo hoe tiany zanako. Amen. Ndao tsika hitsangana hivavaka. Jesosy misaotra betsaka anao ny vahaolana tokoa Jesosy eo amin'ny fiainanay dia ny fankatoavanay sy ny fandehananay tsisy fepetra amin'izay asainao atao. Hifonanay aminao ny fotoana rehetra ny monomonomanay
ifonanay aminao fotoana rehetra nandosikanay situation nanlianay olona nandosikanay ny olona satria lazainay fa tsy mety amin'ny fiainam-panahinay nefa izahay nasenao niakitra teo amin'izay toeran'izay a mba hitondra ambavaka ary hitondra tena ho tahaka ny zanak'Andriamanitra tariny fanahin'Andriamanitra mamono vokatry ny fanahy sy ny toe-panahakaka an'Andriamanitra mba hampiova ny manodidina mba hampiova ny zavatra rehetra. Misaotra betsaka Jesosy satria fantatro fa tsy teny Jesosy tsy teniko ny manova olona fa ny fahamarinana ny teninao no manova olona ary ny fanampiny fanahinao masina no ahafahanay hijoro Jesosy malala hiova ka ohatra ka izay ny safidinay dia aoka raha ho zaka ny fanahinao ny ainay a hijoroanay ao amin'ilay sitraponao dia rahainay mandrakizay ny anaranao a amen. Teakantsika ndraisantsika Jesosy Kristy tompo makasitraka fiainan'andray tamin'ny fahinana sahady iray afatra avy aminao ary makasitraka anao zay fanamasina raha mbola nisokafanao ny maso-panahinay ny sofi-panahinay mbola indray izay afatra hoentin'ireo mpanompon'Andriamanitra isan-karazany izay irahanao dia no fanamasina ihany koa no atahiry izay rehetra renay mba tsy hopoan'ny voromanidina fotsiny ene izay feo renay rehetra avy aminao fa hiteraka fiainana ato anatinay ato makasitraka Jesosy amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ato anatin'ity sekoly famahana ny olana ity. Alleluia. Amin'ny fotoantsika manatrika sekoly famahana olana dia mila misokatra tsara ny ao anatintsika fa matoantsika tonga ao anatina sekoly famahana olana dia mila manana finoana fa mivaha ny olana. Alleluia. Hoy Jesosy raha ho avy ary ao izy moa hita finoana ao anatinareo. Mino ve anao fa eto Andriamanitra? Mino ve anao fa eto Andriamanitra? Mino ve ianao fa eto Andriamanitra? Amen. Amin'ny fotoana mino ianao dia sokafanao tsara ny ao anatinao ao. Alleluia. Ny fanahinao no realizeny. Raha misy karazana olona tonga fanatrehan'Andriamanitra ka vida be mihitsy ny ao anatiny ekeko mafy ny fiainana ekeko betsaka ny problème fa ny antony akanesanao eo dia misy zavatra efa sokafanao ao anatinao ao tsy hoe zavatra efa vonona fa zavatra hofenon'Andriamanitra izany hoe misy zavatra omenao toerana ny tenin'Andriamanitra androany dia mireagira ianao zany hoe à partir le zavatra renao dia mihetsika ianao à partir n'ilay teny renao. Fa ny olana hatramin'izay expérience hitako kely teo amin'ny fanarahako tamin'Andriamanitra hatramin'izay feno ny kahehako mandeha ny toriteny rapitso ravakapitso sekoly zao tena feno ny kahehako fa avy eo tsisy pratikeko na ny kely aza dia izay le mahatonga le kristianina matavy fotsiny zany hoe tena feno ny kahe fa tsy kristianina matanjaka tsofoka rano ianao mba kristianina matanjaka manomboka androany amen zany hoe tsy ho feno fotsiny notinao fa ho pratikenao le izy. Alleluia. Alleluia. Nafinaritra be zavatra zarain'ny pasteur Jao maly tany Mahitsy tany voninahitry ny famorona tany Mahitsy dia reto zavaka telo reto mba ohatrany ampatsahivo kely ho an'izay mety sady ho anahy ihany le izy moa zany no anareo ho an'izay mety tsy nanatrika le fotoana na nanatrika ihany koa zava somary nanadiny kely dia nisy point telo anankitelo zay tena ny frappe kely anao maly dia zao le zavatra nyteneniny manao hoe ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika ozy izy dia ny misy zavatra anankitelo ohatra misy zavatra ozy izy anadinana ny asa fanompona manino zafady misy zavatra ozy izy hanadinana ny asa fanompona zasy ianao mety manana ministère. Alleluia. Fa ny asa fanompona ozy izy dia ny hanadinana ny asa fanompona dia ny message zay hoentiny na ny afatra zay hoentiny dia ny andrasan'Andriamanitra ihany koa izy amin'ny mpanompon'Andriamanitra zasy ianao ny resaka eto. Alleluia. Ny andrasan'Andriamanitra sy ny hanadinan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra dia ny toetrany matahotra be ny ianao an'izay ho maly. Alleluia.
ina mampatahotra anahy ndraindray zany tsika mieritreritra hoe ozy izy pasteur zay hoe manisy notiny tena tsika hoe fa ao tsara rangazana zany raha izany ray aloha par rapport an'zalapigré ve zany ray aloha fa ao tsara par rapport an'ireo olona miteny ratsy reo ve sy ireo manompanopa za ao tsara ako fa eo i mason'Andriamanitra plus tsika manatona fahazavana dia ianao mahita hoe ohatra mbola tsy ao indray azy zany mary azao zany dia maheno zavatra zarainy papa teo maly tena ozy Andriamanitra anao zany hoe voasoratra hoe anjaran'ny paster alo mizara raha pitso anisan'le mandray anjara voninahitra ho an' Jesosy androany amin'ny sekoly mpamaholana ohatrany tsy te hiakatra eto raha par rapport zavatra le resana ho maly ka le izy nefany resaka tombontsoa lehibe ny fanitsian'Andriamanitra mba ahafahako mahita hoe inona zany ny position tokony ho raisiko par rapport ny zavatra raiko dia ozy ny anadinana n'Andriamanitra ny anadin'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra zasy ianao zany dia ny toetra ary ny teny fahatelo farany dia ny hoe ny andrasan'Andriamanitra amin'ny corps du Christ zasy ianao ihany koa zany dia ny fiombonana zany ny fiombonantsika zany alleloia resaka pasteur volola teo ny amin'ny tokony hifankatiavatsika tsirairay avy amen mila mifankatytsika ary mila mahalala ozy ny soratra masina ny antsoina hoe ny laliny ny sakany ny avo ny fitiavana io alleloia dia ny profondeur zany hoe ny tontolo manodidina ny fitiavan'Andriamanitra rehetra dia mila fantarin'ny mpanompon'Andriamanitra ary mila tsy mitsahatra mihitsy sika mandrapatonga le perfection zany hoe le fataterana ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary Andriamanitra ny teny tamintsika hoy izy hoe tiava na dia fahavalonareo azy ny rivotra mandeha amin'izao fotoana izao dia hono izy izy ny olona masolomaso elana anao an'izao fa tsy maintsy koa ela azafady amin'ilay fomba fiteny nifsolonify masolomaso nanao anay an'izao ka tsy maintsy ataonay an'izao fo Jesosy ianareo ny teny an'izany hoy izy fa za kosa ny teny aminareo hoe tiava na dia fahavalonao azy alleloia tiava na dia ny fahavalonao azy noho izany tsika kristiana tsy manana option akoatra ny tia ny fahavalontsika akoatra ny tia ny rahalahy sy ny mpiara-manompo amintsika rehetra amen za tsy amen ny azo fijaliana raha lasanabavy zoky ray aman-dreny isany dia ny tsy maintsy mitia na dia izay mijoro fahavalonao azy amen ny azo fijaliana tsy le goty sekoly mpamaholana ndany sekoly mpalasitranana raha-pitso tsy le goty ositran'Andriamanitra ny gotinao ary hositrany ianao hositrana ny vavonao alleloia fa tsy reny ny azo fijaliana betsaka amin'ny kristianina mieritreritra hoe ny ana aloha ty ny any aloha zakaiko ny aty gotiko ty mangatsika ny andro za vao avoninana inona moa zany tovakena omaly zakaiko ny afo ty mihitsy ny azo fijaliana ny men'Andriamanitra tsy ny azo fijalianao afaka sitraniny io amen ny amdiakapoka natao tamin'i Jesosy fa ny azo fijaliantsika rehetra dia tsy maintsy ty ny rahalahy rehetra ny anabavy rehetra eny fa na dia izay mijoro ho fahavalonao azy amen tsy maintsy ty itsika alleloia hoy izy hoe tiava na dia ny fahavalonao azy ary tsy option io fa tena tsy maintsy ty ny fahavalontsika isika hoy izy mamaneny lava zay fijonam-pavolombelona nafinahitra anany frapeky anahy dia hoy izy hoe nisy fotoana ozy izy nampianarin'i Jesosy tany anaty ala rehefa tany anaty ala ozy izy dia nanometraka bolongana inona moa sary olona vita amin'ny tany manga Jesosy dia nampianarina anala izy ozy izy dia zao izy nisy tanana ngeza be ary io tanana ngeza be ozy izy dia nampahitana fa manao teamainy indray mandeha amin'ilay bolongana sary tanimanga zany hoe misy sary tarehan'olona zany eo dia rehefa mitehaka ozy izy eo amin'ny ilany akavanana ilay tanana dia lasa
volamena ilay voatefaky ny taimaina. Dia teo ny nanatsoako izy aho hoe ary zay zany no mahatonga an'Andriamanitra amin'ny teny raha misy mamelaka ny takolaka ao ankavanana dia mba hatolory azy koa ny ankavia satria raha ity rery lasa volamena terminator ny anaran'izany. Fa mba ity zany tavela ho tany manga, ity lasa volamena, ka mba hatonga azy reto volamena atolory koa raha lalo gauche. Alleluia. Amen. Zany anie mora inony eto fotsiny fa reo tena raikitra ny fanisaka azy anatin'ny bese. Atika manetsika ny devoliko atony ray. Isanao anie zany mandrakizay. Alleluia. Tsisy devoly zany ianao. Amen. Betsaka ny olona rehefa fanatrehan'Andriamanitra izy dia manao amen tsika. Fa tsy ho elange zany dia hitranga eo amin'ny fiainanao. Fa rehefa mitranga le izy dia efa mba fantatra zany zao le tokony ataoko zany manoloana an'ity receveur manisaka ity. Manoloana an'ity receveur tsy mandofa merim-boly ity. Ahoana ny réaction ako? Miteny ampitiavana isika. Alleluia. Reo zavatra telo reo nozaraiko kely fotsiny fitino afatra fohy mba zany hoe partage le izy ny tena mariny. Tsy hoe inona be loatra fa partage izy expérience kely mba niainako nampahomby an'ala izy mba zaraiko amintsika tsiraray avy. Amen. Ity tenin'Andriamanitra anankiray mahakasika ny antsoina hoe communion na ny antsoina hoe fiombonana. Hoy Jesosy hoe raha misy raha miray amika anareo ozy izy. Fantatrao tsara ny teny Saotra Masina John 15:7. Raha miray amika anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Amen. Dia angatao zay tianareo na inona na inona. Alleluia. Aonao izy raha mba miresaka aloha tsika valatsinainy vaovao be. Alleluia. Raha miray amika anareo ozy Jesosy ka mbola misy condition mitoetra tsara ninona sao dia niafatry dadabe. Raha mitoetra ao anatinareo ny teniko. Alleluia. Zay vao angatao amin'izay zay tianareo ary tsy misy inona kosa fa na inona na inona. Alleluia. Raha mitoetra tsara aloha ilay teny. Zany hoe raha miray amiko zany hoe communion zany fiombonana. Alleluia. Fiombonana. Raha miray amika anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Voalohany zany mila zava-dehibe amintsika ny fiombonana amin'Andriamanitra. Amen. Be dia be ny fomba iombonana amin'Andriamanitra. Ohatrany hoe fandraisana, ny famakiana ny teniny. Fa androany izara zavatra anankiray fotsiny aloha mba nampahomby kely anahy teo amin'ny fanompona. Alleluia. Zao le izy. Raha miray amika inona ihany ara moa zany communion. Le izy zany rehefa renao le izy dia ohatrany hoe maheno théorie zany ianao. Communion, fiombonana. Fa raha mijanona fotsiny ianao dia tsy mahita vokatra. Fa raha manapa-kevitra ianao tena hiditra ao anaty pratika le tena fiombonana. Alleluia. Dia zay ianao vao mahita vokatra. Ohatsy hoe raha miray amika anareo, miray amiko. Ahoana moa zany firaisana amin'ny tompo zany? Dia amy exemple anankiray ahako. Ny zavatra nataoko tamin'izany fotoana zany dia misy teny Soratra Masina zay efa rentsika foana le Josoa 4:9. Josoa 4:9 hoe aoka tsy ala aminao amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity fa saintsaino andro aman'alina. Alleluia. Hitanremanao izy anao araka zay rehetra voasoratra ao amin'ny boky ny lalàna. Amen. Dia rehefa avy eo izy dia amin'izany fotoana izany izy rehefa vitanao zany dia alavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Alleluia. Zany hoe ho ambinina amin'izay zany ianao rehefa ataonao ireo zavatra rehetrarehetra io. Sekoly famahana olana ity raha toa ka ataonao le izy dia mivaly olana. Amen. Fa raha tsy ataonao le izy
dia mety mireziste eo ilay izy fa tsofoka rano tsy maintsy mivany olana androany satria mandray fahalalany ianao androany alleloia dia zao ilay izy izy hoe raha vao miray amiko eo ianareo dia nanomboka zany ahoana reny iraisako aminao ty tompo a bon nalaiko aloha ny mofo tao an-trano amen dia nalaiko ny judere zany alleloia dia nandeha tamin'ny Korinthiana voalohany toko faha 7:3 le fataontsika isaky ny samedi reny rehefa vita indray reny dia manomboka miditra zany mandray manana firaisana amin'ny tompo zany hoe mifona aloha mazava ho azy mandeha misaotra an'Andriamanitra miditra vavady misaorana sy ny rehetrarehetra dia mivavaka dia mifona dia ny rehetrarehetra dia manadio amin'ny rano Kristy dia mandray ny fanasan'ny tompo fa ny zava-dehibe indrindra dia ianao mila miray amin'ny tenin'Andriamanitra amen ahoana ary le firaisana teny amin'Andriamanitra zao ilay izy ohatra misy teny renao avy amina mpanompon'Andriamanitra na misy teny renao avy amin'ny baiboly ny fomba fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia fantatsika tsara fa tamin'ny voalohany ny teny amen ary ny teny dia taiza tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra noho izany raha te iray amin'Andriamanitra aloha tsika dia ao amin'ny teny aloha satria egal io teny io ihany Andriamanitra io tsy baiboly io fa Andriamanitra io amen noho izany amin'ny fotoana miombontsika ka mihinana ny tenin'Andriamanitra dia manao pratika n'ilay teny izany hoe manao pratika dia tafaombona amin'Andriamanitra isika alleloia bon rehefa nandalo olana be ahako dia ity salamo 25 ty anisany ho iaho zaraiko kely amintsika hoe nanahoana nanaovako pratika tao anatin'ilay izy le théorie ho lasa mijanona ho théorie fotsiny tsika fa mila miditra ao anaty pratika mba ahafahantsika hoe ay zany ny fomba famanan'ilay olana salamo 25 dia ozy ny teny soratra masina ohatra hoe raisiko ny andehan'ny faharoa ilay izy salamo 5:20 andehan'ny faharoa Andriamanitra ianao no itokiko aoka tsy homenatra alleloia aoka tsy hifaliany fahavaloko aho ny masoko mijery an' Jehova mandrakariva izany hoe ny masoko dia mibanjina an' Jesosy Kristy mandrakariva fa tsy mibanjina olona ozy izy pasteur teo aloha teo fa izy no nanafaka ny tongotro tamin'ny fandrika arato 9:12 todio aho ka amin'irao fo fa irery aho ka mantra 17 ny fahorian'ny foko efa mialehibe afao amin'ny fahatereko aho jereo ny fahoriako sy ny mavesatra amiko tompo ka mamelany fahotako rehetra ohatra zany zao iteny io amen rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao dia iaino le teny dia midira eo amin'ny plasin'ny Davida mihitsy ohatra raha izy nanao ny salamo dia midira ao raha ohatra moa tamin'izany fotoan'izany misy fotoana hoe ny salamo ampiarahana amin'ny vali amin'ny fitendrena vali zany ohatra raha tsy ampiarahanareo hoe mitendre vali za koa raha tsy mahay fa le izy zany hoe ny inspirationnao rehetra na mandefa feokiry ianao ahafahanao miditra ao anatin'ilay teny amen ny problema ho raha eo fotsiny ianao mihaino théorie eto ka tsy manao pratika ianao any an-trano dia lasa miangonao fotsiny fahalalana io ary mahatonga ny olona reraka indraindray tsy ta hivavaka ntsony amin'ny manaraka satria tsy hitan'izay ozan'izay fivavahana satria tsy manao pratika izy tsinona ka mampirisika antsika manaova pratika malohany aorianany androany ohatra ty omeko anareo tofa be dia be lalana atongavana amin'ny firaisana amin'ny tompo rehefa mandefa feokiry eo azy zany le izy tsy miankina amin'ny feokiry tsy miankina amina hoe orsipadiny ray akory vao tafiditra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy miankina amin'izay le izy fa ohatrany hoe mba zavatra ny ainako izy dia zaraiko amen misy olona tsy mila feokiry zany misy olona tsy mila hiry zany fa tonga izy dia tafahombona amin'ny tompo misy olona miteny amin'ny teny tsy fantatra fotsiny dia tafahombona amin'ny tompo amen
be diabe ny zavatra ahafana miray amin'ny tompo fa nitanjona fotsiny aloha mila aloha anao velona miaraka amin'ilay teny zay renao. Alleloia. Amin'ilay teny omenanao. Amen. Amen sa tsy amen? Rehefa tafiditra tsara anatin'ilay teny isika dia manomboka amin'ny teny Andriamanitra ianao no itokiko. Ianao no itokiko. Dia zao ny problema. Eo am-pitenenana an'io ianao ohatra mbola mitoky amin'ny tonton ihany satria ananan'olona trosa ohatra. Zany hoe Andriamanitra ianao no itokiko. Andriamanitra ianao no itokiko. Dia mbola mieritreritra ny raha tonton ihany hoe izy zao ny hampindra am-bola ana rehefa avy eo. Zany hoe le mandresy an'ity misy le problema. Zany hoe ianao miteny parole fa ianao tsy mety maharesy an'ilay ato. Fa a force ianao miteny. A force loharanao ny ao anatinao rehetra. Dia amerina ihany ianao. Jesosy ianao rangahy ny itokiko, ianao ny itokiko. Jehovah ianao ny itokiko, ianao ny itokiko, ianao ny itokiko. Fa a force ianao manetsika ny ao anatinao. Dia manomboka matoky azy ianao. Amen. Ianao ny itokiko. Aoka tsy menatra. Aoka tsy ifaliany ny fahavalo koa. Manomboka mahita tarehana fahavalo manenjika be dia be ianao sy manompa. Ny masoko mijery an'i Jesosy, ny masoko mijery an'i Jehovah, mandrakariva. Ny masoko mijery an'i Jehovah, mandrakariva. Ny masoko, ianao zany io sady mikipy, alleluia. Manomboka mahita ny tarehany taontaolo ianao iny mpampindram-bola. Non. Tsy ianao aloha, tsy ianao aloha. Jesosy. Ny masoko mijery anao mandrakariva. Na mikatona aza ny mason'ny nofoko, mahita ny masom-panahiko, mijery anao. Ianao ny mpamonjy ahy. Alleluia. A force, zany terenao le izy. Eny tompoko. Terenao le izy. Mba hahafahanao, alleluia, miresista ao anatin'ny fanangolen'ny devoly. Surtout rehefa anaty olana be tsika. Ka misy mandondona hoe le Alleluia. Voapotsy nisy azafady pastor. Ho faranako ny teny. Dia zao le izy. Tsy haiko hoe azonao ve le zavatra tokony atao aloha? Ao aoriana ny androany. Hoe mba ohatr'izay le tokony atao. Zany hoe aoka tsy ala aminao izy. Ity boky lalànty. Fa saintsaino andro aman'alina. Raha vao mitady verina zany le hoe raha tonton ny hamonjy, dia esory le izy. Non, Jesosy ny mpamonjy. Jesosy ny mpamonjy. Fa voasoratra hoe tsy misy tsy voalohako na aminiza. Tsy voaloha zany hoe igadry ianao. Non! Fa voasoratra hoe tsy misy tsy voalohako na aminiza amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha miresista ohatr'izay ianao dia orientena arak'izay nambaranao avy any amin'ny fonao ny résultat mitranga. Atsigadry zany ianao ary ho voalohanao ny trozan'ny olona. Amen. Amen e sasy amen. Io zany raha lasana bavy manomboka androany na hifananao moa ianao dia zao tadidio mandrakariva. Alohantsika tena miditra ao anaty pratika fa tsy mijanona ao amina teoria fotsiny. Amen. Zany hoe mietse à partir ny zavatra hainao sy fantatrao. Mitokana amin'Andriamanitra, akatoniny hainao manjery rehetra aloha rehefa iombona amin'Andriamanitra. Ary eo ianao tsy hare afa-tsy izay afatra avy amin'ny tompo. Dia izay verset renao rehetra dia tena pratika eo. Alleluia. Tena ambarao, reseo lahatra ny fonao amin'ilay teny azonao. Amen. Raha nomen'Andriamanitra ny verset io ianao dia tena iondano, tena pratika eo, tena atao feno tenin'Andriamanitra ny fonao. Amen. Fa izay ny malava ny sabatrao. Alleluia. Ahafahanao mandringana ny ratsy rehetra. Alleluia. Fa raha ity teny kely raha ity foana ny hainao, ohatra à chaque fois zany ianao maharary sanatriny zany ane zany. Ina moa zany mba teny mba verset haitsika momba ny aretina. Ohatra hoe dia kapaka tamina zay foana no hainao efa 12 taona nanompoana ny tompo ianao zay, mbola izay ihany versenao hainao hatramin'izao. Tsy ratsy zany fa mila mitombotsika ao amin'ny tompo. Alleluia. Plus ianao mahazo teny, plus ianao miondana teny, plus ianao miaina amin'ilay teny, dia mialava ny sabatrao. Alleluia.
fa raha teny ray foana no entinao mandritry ny 10 taona dia lasa antsipika kely no entinao miady amin'ny satana. Alleloia. Taontsika hitsangana hisaotra ny tompo. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, saotra manome voninahitra anao zay ny amin'ny fafana ny ray ny mbola nizara androany. Ny angatahako fanahy masina dia ny mba hitehirizana ny reny teny reny rehetra eny mba ho rakitra soa ao anatinay zany, ho avoakanay amin'ny fotoana tokony ilana azy. Ary aoko izay dia tena olony teny ho tafahombona amin'ny teny ahafahanay tompo mandresa ny fahavalo rehetra, satria ny tenina ho rery ihany no sabatra ahafahanay mandresy manoatra noho ny mpandresy. Voninahitra ho anao Jesosy Kristy avy Nazareta, ho an'ilay mitoetra ambony seza fiandrianana mandrakizay. Alleluia. Amen. Ndao tsika hiteko voninahitr'Andriamanitra, andraisantsika mpanompin'Andriamanitra. Azafady tompoko. Alleluia. Faly miarabantsika indray dia ataontsika tonga dia anao pratika araka ny lazain'ny mpanompon'Andriamanitra teo ny amin'izay teny efa voarayntsika hatramin'ny maraina, dia andaontsika hivavaka. Tonga dia ataontsika pratika ny tenin'Andriamanitra teo hoe mila mivavaka mandraka tsirivintsika ka tsy reraka. Ray masina tsara indray izay ny an-danitro, mbola midera sy manome voninahitra anao izay. Fifankasitrahana anao ny amin'ny fitantananao, sotra ny amin'ny famindraponao, mankasitraka indrindra satria mamangy anay mandrakariva ianao. Ary ampio izay satria tsy ho vitanay amin'ny alalan'ny herinay na ny tanjakay na fahaizanay manokana na ny ancienneté anay Jesosy malala, reny teny reny Jesosy fa ny fiombonanay aminao, fitoerany teninao marina atao anatin'ny fonay, mahatonga anay ahay amoaka ny toetranao, amoaka ny zavatra efa nambaranao tamin'ny alalan'ny mpanomponao tsirairay avy. Dia raiko mandrakizay ny anaranao, misaotra ny amin'ny tsirairay avy izay nampitondrainao ny teninao. Minao Jesosy malala fa tsy ho hisy teny eto no avy amiko na teny oatra na ho latsaka, fa izay avy aminao rery ihany no voambary eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Alleluia. Amen. Mazaho toerana tompoko. Koa satria moa efa tena mandeha ny fotoana dia afitianiko kely angamba ny zavatra namangin'Andriamanitra na dia izao hoe eto amin'izao tontolo izao tsika dia misy foana ny fahoriana, misy foana ny olana, ary tsy mety tapitra io raha mbola eto amin'izao tontolo izao tsika. Tsarovy anefa fa Jesosy dia mahatoky eo amin'ny fiainantsika izy. Izy ilay nitondra ny olantsika. Misy fotoantsika rehefa kristianina indrindrandrindra rehefa tratra ny olana tena hoe mahery vaika, indraindray ohatra efa tsy takatry ny saina intsony dia indraindray tsika mihazakazaka any amin'ny olona. Indraindray tsika mieritreritra indray hoe alao fa hivaha fotsiny eo io olana io tsy hodiana fanina fotsiny io dia efa mety io, tsy izany ilay izy. Andriamanitra tsy tia an'izany satria indraindray tsika raha vao manao an'izany dia lasa mahatoky tenitsika indraindray tena, dia mahatoky olona koa tsika indraindray rehefa manao an'izany. Vakitsika ny ao amin'ny Jeremia 7:15 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao ny lazain'i Jehovah Tompo ho voaozina izay olona mahatoky olona sy manao ny nofiny sandriny ka miala amin'ny Jehovah ny fony. Tsarovy tsara fa rehefa manao an'izay ianao hoe tsy mivaky loha fa mivao azo eo foana io mety ho azo eo io, na hoe andao aloha andeha tady ny anina fa ianina izao mahavaha an'izany olana izany. Tonga dia misy sara ao anaty ny saintsika indraindray ohatra hoe raha sendra marary tsika, misy fotoana tena tsy takatry ny saina hoe tena ho afaka ihany ve ty aretiny ty, ho sitrana ihany ve izany efa ianao mandre tenin'Andriamanitra foana, tena kristianina marina ianao, amin'ny fahafantaranao ny tenanao dia kristianina ianao. Fa nefa rehefa tena manjoanao ilay zavatra mitranga dia indraindray ianao tena mitady hitodika amin'ny zavatra hafa ankoatra an'Andriamanitra, dia tsarovy fa tsy tian'Andriamanitra izany. Fa ny tena tiany Jesosy dia ianao ilay miverina mivadika mibanjina anazy. Jereo tsara tany anefitra ny zanak'Israely rehefa nikakeriny menarana dia nisy poziny, dia Andriamanitra nitenen'i Mosesy hoe atsangano izy ilay menarana varahana, dia naninona nasaina mibanjina fotsiny ny olona dia afaka ilay loharanona aretina. Ka manomboka izao tsika andao tsika tena hoe hivavaka, hiverina, merina ilay fimajinantsika amin'ny Jesosy araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe mila manao pratika tsika. Tsy hanona fotsiny ny tenin'Andriamanitra fa mila tena hoe ho vady fantsika ao anatin'ny fotsika. Indraindray koa tsika ny olana kristianina koa dia izao hoe mananolana ny kristianina. Rehefa mivavaka izy dia mieritreritra hoe alefa fotsiny mivavaka, mamaly eo ihany Andriamanitra amin'ny fotoanany. Alefa fotsiny mivavaka fa tsy mahatoky ihany fa rehefa avy eo anefa mitady vahaolana any amin'ny zavatra hafa. Dia tsarovy fa malahelo Andriamanitra ny amin'izany satria Jesosy efa nanome
teny maro atsika, teny fampanantenana, teny fikasana. Fa indraindray tsika rehefa tena hoe mavesatra ao anatintsika ilay izy, ameantsika toerana be loatra, ilay olana, ilay zavatra mitrango eo amin'ny fiainantsika dia tsy mahita an'Andriamanitra intsony tsika. Dia tanondrika tsika, nefa hoe kristianina tsika. Manomboka izao tsika, andaontsika tsy hanamavo an'izany tenin'Andriamanitra izany. Andaontsika metraka lanja ny tenin'Andriamanitra. Andaontsika tena hoe hiverina ny fiombonana amin'Andriamanitra. Tsy fantako hoe zasy ianao ve misy fotoana tena efa tonga amin'izany fotoana hoe allo amin'izao fotsiny e, mety io, mivao azy io. Fa izao ny teneniko anao, Andriamanitra tena tiany ianao hiverina ny fiombonana marina aminy. Tena tiany Jesosy angentsika miresaka aminy e. Izay mahatonga antsika hoe mivavaha mandrakariva hozy izy ka tsy reraka satria tsy mahay manao na inona na inona tsika raha tafasaraka amin'ny Jesosy izany tsika. Tena milaza amintsika marina fa tsy hay anao na inona na inona tsika. Na hitady vahaolana tahaka n'inona ary tsika dia izao tsy maintsy eo amin'ny Jesosy ihany ny fiafarana io raha mbola kristianina zasy ianao. Manomboka izao tsika dia ndao hoe amerina izay fiomborana marina amin'ny Jesosy izay. Rehefa nisy vavaka efa nasandratra ao dia matoki. Fa Jesosy efa nahainao andreny. Tsy lalidalovana izany io sofin'i Jesosy io. Mare izy fa manana fotoana ny Andriamanitra satria maninona? Mpanjaka ny Andriamanitra ao. Tsy afaka ho forsenao mihitsy izy hoe izao no tiako. Fa ianao mila miditra amin'ilay fitantanan'Andriamanitra anao hoe izao ilay fotoana mahamety. Fa reny dia ho tehirizin'Andriamanitra ihany reny amin'ny fotoanany dia tsy maintsy hitranga. Andaontsika hivavaka satria efa mandeha ny fotoana. Andaontsika hivavaka. Raha misy zavatra nahadiso anao teo anatrehan'Andriamanitra ny amin'izany fanambarana izany dia izao hoe eo teo anatrehan'Andriamanitra ny fonao. Tsy mba mandatsa anao izany Jesosy izany. Rehefa miverina ianao dia raisiny indray ianao. Asan-drato mivavakantsika. Ray masina tsara indray izay any an-danitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Feno fankasitrahana anao izay any amin'ny teninao ary mino izay Jesosy malala fa nanova zavatra ao anatin'ny fonay sy ny fijerinay Jesosy io. Ny teny rehetra izay nambaranao teto. Aroka izy ireny Jesosy malala amin'ny fotoana izay tena tianao sy mamety anao dia anaiky ny fonay Jesosy fa ho afaingany ireny Jesosy satria tsy hitaretrehitra izany ianao. Mame voninahitra anao izay iray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Aleloia. Amen. Dao tsika hitehaka mafy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra teo. Aleloia. Dao tsika hitsangana hivavaka marana fotoana iray. Za mino fa betsaka ny tenin'Andriamanitra niraisinao teo ary izany rehetra izany dia mitondra antsika hifantoka mankany amin'i Jesosy irery ihany. Amen. Satria ny nanaitra anao maraina tany an-trano tsy pastera mibipa fa Jesosy nanaitra anao. Dia eto ianao ame voninahitra an'ilay fiantson'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisokafan'ny fonao hoe tia Jesosy tsy ny fotoana tamin'ny fito ka hatramin'ny valo sasany fotsiny nomeko anao fa ny amiko rehetra natolotra anao Andriamanitra. Aza rato vavaka androany ary. Retsandrina masina mandrakizay misaotra anao zahay ny amin'ny fotoana izay mbola nomenao anay Andriamanitra. Ampianaranao anay sy ananaranao anay Andriamanitra isan'andro isan'andro. Matoa izay anarina dia satria tianao zahay. Ary ampianaro izay Andriamanitra hijery ny fiainam-panahinay hitandrina mandrakariva sao sanatria ny sainay ny mieritreritra efa mety fa ny toe-ponay mbola lavitra. Amin'ny anaranao Jesosy, fotoana anankiray indray ity nahatonga sainanay ny amin'ny tokony hiverenanay amin'ny sitraponao isan'andro isan'andro ary anefanay ny zavatra andrasanao amin'ny tsiraray avy. Raha nanaitra anay maraina ianao dia tsy ny fifoazanay fotsiny tokony menay anao fa ny momba anay rehetra mihitsiny no menay anao Jesosy. Fa napakevitra ny fisainana, ny fiteny, ny fijery, ny fanarahana, ny safidy, ny fietrehetana, ny famindra, ny famankiteny, ny vavaka, izany rehetra izany Jesosy sy ny tsy voatanisa rehetra dia atolotra ho anao Andriamanitra. Aoka tsy hisy hivoaka amin'ny sitraponao ny momba anay rehetra fa ho araky ny sitraponao ny mikasika anay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy. Aleloia. Amen. Amen. Daontsika mbola eto hivavaka sitraka ao mifaliry efa misy olana. Amen. Aleloia. Satria eo ny ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra indray. Mifaliry efa misy olana satria eo no tsapanao amin'izay hoe na ianao ny ova na ianao ny ova. Aleloia. Ny olona rehefa Andriamanitra mampianatra antsika eo anatin'ny zavatra hatrehany.
Alleloia. Raha tsy nisy ny tafiotra tsy nahitintsika hoe ay Jesosy mahay mampitsahatra. Alleloia. Raha tsy nisy ny jamba Bartimeo teo mba vadiny Jeriko tsy fantatrao mihitsy zany hoe efa possible zany hoe jamba afaka mahita. Zany hoe marina loatra ny ten'Andriamanitra izay milaza ao Matthieu 4:20 hoe ho anareo izay miasa fatratra sy maninao izy mafesatretana. Dia maninona? Makanesa. Eo amin'ilay makanesa raisy tsara. Fa io zavatra trehanao io, ilay makanesa ny tokony tadidinao voalohany indrindra. Eto ny tenanao anatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Jesosy eo amin'ilay zavatra trehako makany aminao. Asa raha tovavaka andro any ary. Rehetra indrindra masina mandrakizay eo amin'ilay zavatra atrehako Andriamanitra dia misaotra anao satria afaka miatrika ary indrindra tsy miady rehery Jesosy fa ianao efa nilaza fa makany aminao makany aminao ny fisainako, makany aminao ny fianteherako, makany aminao ny amiko rehetra Andriamanitra, mikasika rehetra dia makany aminao Jesosy Kristy. Alleluia. Tsy ho any amin'ny zavatra hafa fa ho any aminao Jesosy. Amen. Toizantsika mivavaka ihany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny bokin'ny Korintiana 2:4 misy ten'Andriamanitra izay milaza hoe ohatran'ny voageja manodidina zany zahay nefa tsy tery. Mpanjaka 2:9 manambara an'io raha amin'ny testamenta taloha. Voageja manodidina Elisa sy ny mpanompony fa nefa izy tsy tery. Dia inona ilay fanehoana ilay tsy tery? Raha izy tsara ty. Ny olona anankiray rehefa tery au sens propre tery tsy afa-mihetsika. Fa ny dikany hoe tsy tery afa-mihetsika. Dia inona ny zavatra nataon'ny Elisa rehefa voadidina izy? Nivavaka izy hoe ampahirato ny mason'io mpanompo io. Mahatonga ilay voageja manodidina nefa tsy tery, miandry anao hivavaka Jesosy. Alleluia. Mifalia satria misy fotoana ianao endrasana gejaina manodidina vao mahatsiaro mivavaka. Ny fiatrehana olana tsy méthode fa ny fiatrehana olana vavaka. Ataontsika hivavaka mba hazoto hivavaka ianao. Raha tsara indrindra masina mandrakizay hivavaka izay mba hazoto hivavaka izay Andriamanitra. Tsy rehefa sendra ny komba vao eritreritra hoe inona ny fiadiana tokony hoentiko. Fa amin'ny anaranao Jesosy vao mivoaka ny trano izay mbola tsy taitra akory izay, mbola tsy mifoha akory izay dia efa mirongo fiadian'ny tenin'Andriamanitra. Fiarovan-doha, fiarovan-tratra, ny fehikibo, ny kiraro, izany rehetra izany Andriamanitra dia vonona spirituellement amin'ny anaranao Andriamanitra ray masina mandrakizay. Alleluia. Amen. Toizantsika mivavaka ihany. Tsisy miala eo tsy miandry rasta ianao vao tsisy miala fa zao ianao tsy miala eo anatrehan'Andriamanitra. 2 Cor 4:8 izy teo voageja manodidina izay nefa tsy tery toy ilay izy dia hoe very hevitra nefa tsy mamoy fo. Any amin'ny mpanjaka voalohany 7:12 dia misy an'io tantara anankiray io tantaran'ny Elindra izy ity. Rehefa nivahiny tao an-tranona vehivavy anankiray tao Zarefata izy dia nitombo ny koba tsy lany menaka fa maty ilay zaza. Dia teo ilay ramatoa niteny anazy hoe fa ahoana inona izany ny antony aty afatiny zanako ve hozy izy sy indrindra any amin'ny 7:12 raha tsy diso hoe ampatsiavy hozy izy ny fahotana izay nataoko. Izany hoe nisy fandraisany tamin'ny fahotan'ilay vehivavy ny fahatongavan'io zaza io. Fa na Elia raha tamin'io fotoana io dia tsy namaly satria vao lazan'ny Paoly teto ilay izy hoe jereo tsara ny hoe very hevitra satria tsy nanana valiteny izy fa tsy namofo. Dia vakio nandinin'ny 20 amin'izay mpanjaka voalohany 7:12 izay fa teo Elia vao namaky hoe tena ahoana zany ny atao nitondra natativy ianao ry tompo mba ho fatiny zanak'olona. Hitanao misy fotoantsika miatrika fa tsy hitanao izay tenenina. Fa ny tokony teneninao tsy inona, tsy ilay sainao mahita hoe izao ny tokony tenenina fa vavaka eo. Indrindra tsika hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy mba ho ianao mihitsy izany, za mihitsy izany hoe isaky ny miatrika zavatra anankiray amin'ny anaran'i Jesosy dia tsy olona ny atsoko voaloha fa Jesosy Kristy. Raha tsandrina masina mandrakizay misaotra anao zahay satria nomenao izay Andriamanitra ny fanahinao mba hahafahanay mahalala sy mahatakatra ny zavatra andrasanao eo anatrehan'ny ady izay tsy maintsy atrehanay Andriamanitra. Tsy afaka ny atao hoe mpandresy izay Andriamanitra raha tsy miatrika zavatra anankiray miaraka aminao Jesosy fa tsy hoe manderery ihany koa Andriamanitra. Tsy hoe miray tanana ny fampitantana aminao fa ianao ao anatinay tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy misaotra anao indrindra izahay. Amen. Tsy mamoy fotsika na dia ohatran'ny tady hepatitaka izany raha fonao indraindray. 5 enjehana nefa tsy nafoy. Amen. Matoa ny olona anankiray manenjika anao tianao izy izay fa tsy mety aminazy fotsiny nataonao. Dia eo indrindra Jesosy milaza amin'ny Matthieu 5:4 tia avy amin'ny fahavalonareo izy. Alleluia. Misy olona tokony anehoanao fitiavana. Tsy ilay olona tianao anehoana fitiavana fa ilay olona tsy tianao iny mihitsiny meo fitiavana izy. Misy fitiavana tsy ampy any aminy izay endrasan'Andriamanitra any aminao amen'ilay izy amin'izay fotoana izay. Andriamanitra mahazo voninahitra, ianao miova mahay mity olona manenjika anao ary ilay olona nanenjika anao gaga fa ay fitiavana kay mendrika anazy na dia tsy manam-pitiavana ry izy. Satria ny tena marina anie matoa izy tsy manam-pitiavana dia izy mihitsy ny tokony mena zany. Any fa tsy hoe izy mena amin'ny frapy
Alléluia, mifirapinao tokony mifirapi-pitiavana. Alléluia. Ozy ny teny anglisy hoe be kind. Zany hoe aoko mahafinaritra. Rehefa mahita anao ny olona dia ataovy mahita an' Jesosy. Aza vela hita ny anaranao ny olona. Ndao tsika hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy a. Enao mihitsiny eto ambavaka izay olona mety manenjika anao hitody ho tapoka tonga dia ataovy câlin. Izy le manenjika iny mihitsiny. Alléluia. Asa raha tao mivavaka ao androany. Retsandrina masina mandrakizay mivavaka izay amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo rehetra Andriamanitra izay mety hoentin'ny fahavalony fony a. Tahaka anao Kristy na dia olona manamavo anao eo amin'ny hazo fijaliana arany a, dia tsy teny manambany ihany koa Andriamanitra no entinao amin'ny ajiolahy anankiray izay teny tsy finoana. Vavaka izay Andriamanitra mba hanana izany toe-po izany satria ianao efa nilaza fa izay mino anao dia ny asa ataonao koa no ataon'izay olona izay ho tiany olona rehetra. Ianao Jesosy tsy manana olona ho fahavalo. Izay koa Andriamanitra tsy manana olona ho fahavalo. Araka ny teninao izay nampitolanao amin'ny Paoly hoe enjehana nefa tsy nafoy. Tsy nafoinao zahay. Ary fantatray fa matoy ny olona anankiray mety manenjika anay dia misy andraikitray mihitsy Andriamanitra spirituellement hitondra an'ireny olona ireny eo an-tongotra ao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Amen. Hozy ny ten'Andriamanitra toy ny hoe potraka nefa tsy maty. Amen. Tsy tokony hisy confession na fahafatesana mihitsy eo amin'ny vavanao. Alléluia. Mety tsy hitanao izay tokony atao. Alléluia. Fa misaoran'Andriamanitra fa tsy tokony ho hitanao tsy niny satria ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe Jesosy no tokony ho hitanao. Mibanjina an' Jesosy fa tsy mibanjina solution. Alléluia. Ndraindray tsika rehefa hoe misy olana dia nivahan'ilay olana mamaika antsika mihoatra mialohan'ilay tokony fotsika mahay mijoro eo anatrehan'ilay zavatra mitranga. Asa raha tao mivavaka ao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy na tsy mivary ny olana dia ianao miova ny fonao hipiatrehana zavatra anankiray. Raitsandrina masina mandrakizay mivavaka mba hiova ny foko Andriamanitra eo anatrehan'ny zavatra mitranga rehetra dia tsy misy panika mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy na tsisy vahaolana hitako arany fa ianao fotsiny tokony ho hitako Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao Andriamanitra aloha koa tsy hivazy tsy tokony hivazy Jesosy raha ohatra ka hoe tsy hiova ny foko satria ny antony dianao tetỳ an-tany dia tsy ny hamaolana fa ny hanova ny foko. Amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka eo amin'ny fiainako izany. Amen. Amen. Afaka mipetraka tsika dia tsika natanteraka fanatitra raha sitraka ao. Aza tonoana ny fotoanantsika raha ampitso sekoly fanasitranana. Ny sekoly amin'ny larobia sekoly tokantrano. Ny fifadikanana isaky ny alakamisy ho an'ireo izay afaka dia ny amin'ny Shalom eny tamin'ny akaiky ny SFX izay tsy mahita izy dia mba manontany kely amin'ny pasteur Sandra rehefa avy eo izy io manangan-tany izy. Alléluia. Nisy fotoanantsika zoma dia mandeha direkta manaraka tsara mipazitsika ny sabotsy dia eny amin'ny centre eny Avoloa bypass akaiky ny Bogota no misy ilay toerana dia misy mijery anao hoe tena mora hita ilay izy indrindra fa rehefa efa teny ianao dia mora hitanao mihitsy ilay izy. Alléluia. Alléluia. Zadiny koa ny mihaino ny radio antsika 90.8 sy ny manaraka ny fizarana izay mandeha eny an-tambazotra rehetra eny. Fa indrindra amin'ny anaran'i Jesosy aza misaraka amin'Andriamanitra ianao. Ny radio mety lampile, courant mety tapaka, connexion mety tsisy, fa ilay tsy andoavam-bola aza velo tapaka izany mihitsy. Fiarahanao amin'i Jesosy Kristy. Hitsangantsika hivavaka. Sokafo ny fonao androany dia meo azy ny fisaorana. Hisaora izy amin'ny zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra antsika indray tamin'ity fotoana anio ity. Meo azy ny voninahitra. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fotoana, misaotra ny amin'ny fahafahanay miaraka. Satria tsapanay fa tsy zahay irery Andriamanitra no kitianao tany an-trano tany fa izahay izay vory rehetra eto Andriamanitra dia samy novanginao avokoa hoe andao hivavaka, andao hivavaka. Misaotra anao izay Jesosy. Satria ny fitiavanao Andriamanitra ny tsy mahalanritra anay ary misaotra satria ny fitiavanao Kristy no manery anay tsiraray avy. Ahafahanay mandroso amin'ny sitraponao sy mirehatra ho voninahitrin'aranao Andriamanitra. Foazy, tairo, patsahivo ny tsiraray avy. Isan'andro ny amin'ny teny rehetra izay efa nirenesina satria fantatray fa izay nirenesina ihany Andriamanitra no hanadinana anay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Andriamanitra ray, ialoha avy izay Andriamanitra amin'ny andavanandronay amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia, alléluia. Raisy mitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao ne Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehovah ka hamindra fo aminao. Ary hanandratra ny tavany aminao ne Jehovah ka hanome anao fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Zarao mifahasoavana. Fa mifahasoavan'Andriamanitra matoy izao Fa mifahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Amen. Tain'i Jesosy daholo tompoko dia mankasitraka indrindra. Fiadanana.